Mbola ambany araka ny nambarany Ramatoa zay nahita le Charamampy no nitany fandraisana ndraiky ny vehivavy anivon'ny parlemanta satria dia toerana 12 amin'ny 13 izany hoe 20 isanjato ny senatera no vehivavy. Mafapo kosa izany isa izany araka ny nambarany teo anivon'ny filakevitra nasionaly ho an'ny vehivavy eto Madagasikara. Toerana 12 amin'ny 13 no azon'ny vehivavy ao anatin'ny antenimiran-doolona, izany hoe eo amin'ny 20 isanjato ny senatera no vehivavy. Isa izay tsy mahafapo araka ny filakevitra nasionaly ho an'ny vehivavy eto Madagasikara na ny Conseil national des femmes de Madagascar. Mbola ambany araka nambaran-Ramatoa Marie Zénaïde Le Charamampy ny tahan'ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eo anivon'ny parlemanta. Vitsivitsy ny isan'ny senatera iray izay dia misy tokony fitondrana izay matanjaka sy matanjaka, izany hoe manerana nosy ny action ataony ka tsy dia mahagaga na dia hoe ihany hoe izany vehivavy sy tiany tamin'ny antoko hafa izay nanolotra liste ao candidat sénateur misy vehivavy maro kokoa nefa nanjaka sitrika dia iaraty malala fatao commune fa maro nasovemina lany ka tsy dia nanatena zavatra izay tamin'le fifidianana le sénateur novidiana. Par contre tamin'le hoe mitendreny efa nisy article nalefa tamin'ny gazety osavy rambasay président siely dia mba manenty vehivavy hoe 50-50 zany vehivavy amin'ny sénateur mitendreny. Zay koa rehefa nanao ety ary ngata personne ny président mba atao 50-50. Iray amin'ireo vehivavy senatera 12 voafidy ho mpikambana ao anatin'ny antenimiran-doolona Ramatoa Rasomianta Jasmine Issa, senatera voafidy tao amin'ny faritany Mahajanga, laza ity parlementaire ity fa vonina indray andraikitra ho an'ny fampandrosoana amin'ny fireneny. Vonina indray andraikitra ato amin'ny antenimiran-doolona amin'ny vehivavy 12 dia mampandroso ny sosialy, ny toakarena sy ny kolontsaina ary ny commune sy ny région eran'ny Madagasikara. Vitan'ny vehivavy satria ny vehivavy efa mitovy zo amin'ny lehilahy. Matoa ny lehilahy vonina zahay handray andraikitra eran'ny Madagasikara. Tolona mitoy ny fampitomboana ny tahan'ny fandraisana andraikitry ny vehivavy ao anatin'ny androm-panjakana hoy ny filakevitra nasionaly ho an'ny vehivavy eto Madagasikara ary isy ny lalàna vaovao momba izany atolotra izy ireo hodiny eo ny anivon'ny gouvernemanta entina hanatsarana ny toeran'ny vehivavy ao amin'ny sehatry ny fandraisana andraikitra.